sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fahia. Ny fihavanana no magnasitrana an'izao tontolo izao, mipiraitam-po avokoa ianareo. Matio 3:20. Ny anty alahady 3:10 tsotra mandavantaona, alahady mandavantaona taona bi. Ny Eglizy Katolika magneran-tany dia manolotra lohahevitry lehibe amintsika hoentintsika miaina sy mamakivaky ity herignandro vaovao ity dia ny hoe ny hahavelonantsika no irin'Andriamanitra. Ampian'ny fampianaran'ny salamo sy fankaherezana omban'ny fideragna izany ny amin'ny salamo 4:20 dia ny hoe mite hafatanana ary vahoaka rehetra mideran'Andriamanitra amin'ny bifaliana. Agnatin'izay ny falifaly miaraba amintsika jiaby. Magnano salama korealy atsika agny atokantragno agny n'aiza toerana misy anao amin'izao fotoagna zao ty. Anao magnaraka manjohy an-trano sy mitandregny ny fampianarana ndraiky toroteny hoentin'ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque, fampianarana ho an'olo jiaby tsy ankanavaka na tsaiky na tanora na olobe na mivavaka na tsy mivavaka, olo raiky aby atsika jiaby ty samby zanak'Andriamanitra. Isaoranay anareo zay tsy misaraka aminay sanandro. Manasa anareo ary ampagnajagna ary sy ampitiavana agnaraka sy tandregny zay hatrany amin'ny farany. Ny antima ray aman-drenitsika agnazavazava misimisy kokoa ny amintsika ny vakiteny voalohany sy vakiteny faharoa ary ny evanjely araha ny fampianarana ndraiky toroteny. Ka manasa anao ary ieno zany ampitiavana, ampinona indrindra tokoa tompoko amin'ny fanantenana. Fankalazagna ny ten'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky fahendrena. Tsy nanao ny fahafatesan'Andriamanitra ary tsy sitra ny fahaverezany velona. Noharino ho an'ny fiainana ny zavatra rehetra ka mahasoa ny zavaboary ny izao tontolo izao. Tsy misy fotom-pavelomana ao aminy ary tsy mba manjaka eto ambonin'ny tany ny fahafatesana satria tsy mety maty ny fahamarinana. Noharin'Andriamanitra ho tsy mety maty ny olombelona ary nataony mitovy tare amin'ny tenany fa ny fialonany demony no nidiran'ny fahafatesana amin'izao tontolo izao. Dia nandrana izany ry zareo izay azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Panta che l'anna metà
Vaky teny masina faharoa, taratasy faharoany masinay Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina avina, oka ho araka ny fambony anareo amin'ny zavatra rehetra, dia amin'ny finoana, amin'ny teny, amin'ny fahalalana, amin'ny fahazotoana na amin'inona na amin'inona, ary amin'ny fitiavana anay, no ho fambony anareo koa amin'ity fahasoavam-piantrana ity. Satria fantatrareo ihany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia mpanankarena aza izy, dia tonga mahantra nohony aminareo mba hampanankarena anareo amin'ny fahantrany. Satria tsy mety raha ny sasany alampahoriana ianareo trapahoriana, fa ny fitoviana ihany amin'izao fotoana izao aloha ny ambimbavanareo no anentsina ny tsy ampy amin'izy ireo, dia toy izany koa ny ambimbavan'izy ireo no ameno ny tsy anananareo kosa, ary amin'izany dia isy fitoviana. Araka ny voasoratra hoe, ny nanangona be tsy nanana ambiny, ny nanangona kely tsy nanan tsy ampy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaona ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavy ny Tompo, ho tanteraka tokoa ny iza. Ny vaovao mahafaly dia Jesosy Kristy tompontsika, araka ny soratany masinday marika, voninahitra neo anao ry Tompo. Tamin'ny izany andro izany dia niondrana tamin'ny sambokely Jesosy, ka noho ny tafita dia nitangorona ny vahoaka teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray amin'ny lehibe ny sinagoga atao hoe Jaira, ka noho ny nahita azy dia niankohoka tamin'ny tongony izy, sady niantamafy taminy nanao hoe, marary efa ho faty ny zanako vavy, ka andere mba hametra tanana aminy ianao, mba ho sitrana sy ho velona izy. Dia nandeha niaraka taminy izy, ary be ny vahoaka nanaraka azy sy ny fanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray nitsidra 12 taona, zay efa niaritra zavatra mafy betsaka tamin'ny mpitsabo maro, sy nandany ny fananany rehetra, nefa tsy niatsara velively, fa vao maika niaratsiratsy kokoa aza.
no nareny amin'ny Jesoa izy dia nisisika tamin'ny vahoaka ka nanendry ny akanjony avy ao ivohony. Fa hoy izy, na de ny fitafiny ihany aza no voakasiko dia ho sitranao. Dia ritra niaraka tamin'izay no loharaninaretiny, ka tsaroany tao amin'ny tena ny fahasitrana izy. Teo no eo ihany dia fantatry Jesosy fa nisy hery nivoaka tamin'ny tenany, ka nitodika ny vahoaka izy nanao hoe, iza no nanendry ny fitafiako? Ary hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao, ka ianao manontany hoe iza no nanendry ahy? Dia nijerijery manodidina azy izy hizaha ilay vehivavy zay nanao izany. Natahotra ravehivavy sy terakovitra satria fantany izay tonga taminy, ka nanatona azy sy niankohoka teo anatrehany izy dia nilaza ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao no nahavonjy anao. Mandehana amin'ny mpiadanana ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny Jesoa dia tonga kosa ny avy any an-tranon'ilay lehibe ny sinagoga ka nanao taminy hoe, maty ny zanakao vavy, ka nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa noho nandre izany teny zany Jesoa dia nilaza tamin'ilay lehibe ny sinagoga hoe, aza matahotra fa minoa fotsiny ihany. Ary tsy nisy navelany hanaraka azy afa-tsy Pierre sy Jakoba. Ary noho ny tonga tany an-tranon'ilay lehibe ny sinagoga izy ireo, dia olona nikorontana sy nitomany ary ninaonanaona be ihany no hitan'ny Jesoa. Ary niditra izy ka niteny tamin'ireo hoe, nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty razazavavy fa matory. Dia niomeh azy fatratra ny olona, fa izy kosa nandroaka azy rehetra, dia nitondra ny ray aman-dreny razazavavy mba amin'ireo nanaraka azy niditra tao amin'izay ny amparan-drazazavavy. Ary nandray ny tanany sy nilaza taminy hoe, talita komi, izany hoe, ry zazavavy, hoy aho aminao, mitsangana. Niaraka tamin'izay dia nitsangana razazavavy ka namindra, fa efa 12 taona izy. Dia talanjona indrindra ny olona, fa norarany mafy izy ireo mba tsy atao fantatr'olona izany. Ary nasainy nomenkanina razazavavy. Izany ary ka ankalazantsika ny teniny Tompo, de raneo anao ry Kristy. Ry kristianina afa malala mamarana an'ity volana jiona, volan'ny fomasin'i Jesoa isika. Fomasin'i Jesoa mpiarin'ny diosesika, ary tamin'ny alarobia teo nankalaza ny fetim-pirenensika ny faha 4 taona ny fahaleovatena. Anio ihany koa isika mamarana ny volana ny teny malagasy, manambara ny maha-izy azy ny firenena anankiray ny teniny, ary sambatra isika na dia eo zany fahasamihafana amin'ny fivolagnana ka afaka mifankahazo ao anatin'izay fivolagnana zay. Sy adino ihany koa fa izao ihany koa isika no manakatona volan'ny jasa. Mazava ho azy
dia ny volana no mikatona fa ny ankizy ny saika sy hoe ho avin'ny firenena sy ny eglizy fosiny efa naverimberina tamintsika fa aina mamelona ny firenena, mamelona ny eglizy satria ny any no avy fa sy ny amaray ary aina azy dia mamelona an'ny eglizy koa. Feno fanantenana arsika eo am-piomanana amin'ny congrès eucharistique national CAN 2024 izay efa akaiky dia akaiky. Entsika mbavaka manokana ity firenentsika ity mba niteraka amin'ny fiainantsika tokoa lay sotoavina imatematisasika zary teny fanevany CAN 2024 fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao piraitampo isika ziaby ka mifampisimbona mifanasoa mikasaka ny soiombonana antoka ny fandrosoan'ny olona manontolo sy ny olon-drehetra sy afenina fa ao anatin'ny krizy mafy sika milaza miara-mahita fa mafy ny ady atrehana manjaka ny fahantrana amin'ny lafiny maro ka tena mikika ansika ary mahatonga asika very fanahy mbola velona azy ka mahatonga ny maro miravoravo tanana ary tena loza dia ity samy mandeha samy mitady ka zary lavitra an'ilay fihavanana nofisika sy ry matematisasika. Ry kristianina havana malala manandratra asika ary ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady 17 mandavataona izao fa indrindra ny taratasy ny masinday Paoly amin'ny vaky teny faharoa mbola iverena asika lalindalina rehefa avy eo zany fandeha aloha amin'izao fanomboan'ny dindinika sy ny vavaka ataosika izao amin'izao alahady tsotra 17 mandavataona izao no araka ny lazaisika teo no amaranasika nyty volana fomasin'i Jesosy ity nefa anomboasika ihany koa ny fanjava sacerdotaly ny mois sacerdotaly volana manandaza ho ansika ihany koa eto amin'ny diocese satria fotoana ivorian'ny pretra rehetra eto amin'ny diocese entsika mbavaka mba izotra sara zany fionana izany mba zary ho senakla tokoa ny fivoriana ary amin'ity fanjava izay homanantsika akaiky ny kenina ity dia mba ampifaninotra sara sy ampifameno ny fiainan'ny pretra sy ny eukaristia angataisika ary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fisolovan'ny fanahy masina anampy asika anampin'ireo pretra asika sy hoe miala amin'ny synode fahafito sika zany resaka rehetra ataosika izany fa na nireo dingana roa voalohany efa vita sika ireo fizanonana roa vita sika 2 station isika dia fantatra sika fa mampiditra sika bebe koa amin'izao kenina zao ary ny kenina mampiditra sika amin'ny fizanonana fahatelo maro amintsika tokoa manko ny manontany hoe aiza ny vokatrin'ireo synode ireo marina nazatra sika dia indray mipaka fotsiny ny synode fa araky ny metody izay noentsika ary mifanoza amin'ny metody ny synode iombonana eran-tany dia napetraka sika anatin'ny station fizanonana 2, 3, 4, 5 mba ahafahasika mandalina azy bebe kokoa tahaka ny sika manao ny lalana azy fizaliana fantatra sika fa ny hafarany dia izy sofantsina eo amin'ny azy fizaliana ary izy ny sangako velona na izany azy mba asaina mandinika isaky ny fizanonana isika ary dia izay izao ka ny vokatra voalohany ary dia isika mahasapa nyzay hoe mpiara-dalana isika maninona tokoa moa tsy mbola misy ny boky arak'izay voalaza zay ary dia tsy misy ny boky satria raha sy efa vita tanteraka izy dia sy atonta ny boky fa hitasika fa isaky ny mahavita ireny fizanonana ireny sika dia misy mesazy ary misy ireny famitinana ireny ary mbola iverena sika lalinina koa aza ireo fizanonana voalohany faharoa raha avy nandinika sy namakafaka azy sika rehefa niaraka ny vory ireny manapirofo fa sy vitandray mandeha ny fanorenana ny eglizy trano azy efa hitasika efa manahirana fa indrindra ny eglizy olo ka izay no mahatonga sika mandrafitra azy sara ka rehefa tonga ny fotoana amin'ny fara dia ametraka torolalana pastoraly isika ka io no andrafitra ny pastoraly eto amin'ny diocese isika na ho an'ny pretra zany na ho an'ny religiosy sy voatokana na ho an'ny EOV ka atonga sika iroso lalindalina koa amin'izay fiainana maha vita batemy asika izay ka andray atanana zary missionnaire tabernacle velona araky nitasika dia sanatria atra parenthèse na récréation izao kenina izao fa hoentisika araky ny nambara tamintsika teo aloha fa na ny fizanonana voalohany na ny fizanonana faharoa ka misy an'izao kenina zao hitondra sika amin'ny fizanonana fahatelo dia
arak'izay lohevitra ny fizanonana fahatelo zay dia ny hoe fianakaviana eglizy kely mifampisimina mifanasoa mikatsaka ny soiombonana ka azo lazaina ary fa raha ny fihavanana tokoa no anasitrana an'izao tontolo izao ary piraitam-po isika dia izay mahatonga sika ary mifampisimina mifanasoa mikasaka ny soiombonana ka noho izany tena ao anatin'ny sinoda misy izao kenina izao ary ankalazahsika ny loharano sy mifototra ny finoansika dia ny eukaristia ka izay indrindra ry kristianina havana oka ho sapasika ary fa zava-dehibe ho asika tokoa izao kenina izao ary ny pretra sy ny eukaristia dia iray ihany satria tsy isy ny eukaristia raha tsy misy ny pretra ary ny eukaristia no mandavorary ny fiainan'ny pretra ka manatena ary sika ry kristianina havana fa ho départ vaovao asika tokoa ho pentecote vaovao tokoa izao ken 2024 izao na dia ao anatin'ny krizy maro lafy azy sika ka ho vely fanantenana ary zay raha teo koa manko araky ny fantatra sika ny mampiditra sika amin'ny zobily faharoa arivo taona ny fanavotana sika zay nomen'ny papa ray masina ny lohateny hoe mpivahiny ny fanantenana ary rehefa izy nametraka ny lalana izora sika amin'izay zobily izay dia nanoratra n'ilay taratasy nanambarany fa ny fanantenana araky nambaran'ny masindapaoly dia sy mamitaka sy mandoka ho izy ka noho izany ry kristianina havana sy raharan'olo misy izao kenina etreasika izao sy izao sinoda izao sy izay fiainana kapobeny araky lazaisika mampiditra sika amin'ny zobily taom-pivavahana ity taona ity dia ivelomasika ny maha-kristianina katolika sika ka araky ny averimberisika tokoa sy misy ny kisendrasendra fa tian'Andriamanitra ambara amin'isika tokoa ny sitrapony ary ny zavatra rehetra raha sokafasika amin'ny fanahy masina ny fo amin'ny mpanahsika dia entin'Andriamanitra ahasoa asika entsika mbavakary ny fanjava saserdotaly sy izao kenina 2024 izao mifanaraka tsara manko mifanozo amin'ny lohevitra atolotry ny eglizy amin'izao alahady 17 izao izany etaeta sika izany sy izay rehetra no sipia sika teo sy izany vinavina mbola irisika ho tanteraka izany sy inona tokoa no tadiavin'Andriamanitra amin'isika araky ny lohevitra amin'izao alahady 17 mandavataona izao fa ny avelona sika ary zay ny sinody ary zay ny ken ary zay ny zobily ary zay izao taombavaka iainasika izao ahatonga sika ho generation mpanorona ahatonga sika ho mpamokatra izany hoe oeve missionnaire tabernakla velona mitondra ny Jesosy eo amin'ny mpiarabelona ry kristianina hava malala ny vakiteny voalohany boky ny fahendrena zay manipoka mazava sara fa sy avy amin'Andriamanitra ny fahafatesana ny fahalovana sy Andriamanitra no nanao ny fahafatesana sy Andriamanitra naovinanaovina no maniry ahafaty isika fa ny katsainy dia isika ho velona ka indrisy isika nefa ny be sisia ka nanota vokatra ny fahotana zany ny fahafatesana satria ny fahotana mampisaraka sika amin'Andriamanitra rehefa misaraka amin'Andriamanitra isika dia maty raha misaraka amintsika samitsika vokatry ny fanimbany ny fifandraisana vokatry ny fahotana dia rava koa ny fihavanana zay tokony ametraka nyzay fanasitranana an'izao tontolo izao ampitsimbina antsika zay ka ny fahotana zay miteraka ny fisarahana maro lafy no mampiditra ny fahafatesana eto anivon'ny fiainansika ny fialona ny demony no nidiran'ny fahafatesana amin'izao tontolo izao ka raha manaiky hoentin'ny demony sika dia miroso amin'izay fahafatesana izay ary azosika onona tsara ary ry kristianina havana sy izay rehetra miaina an'izao fampianarana izao ary averimberiko matetika tandremo ary tsika ho diso ady atrehana ny rasy ny demony ny adivo fa aza ny olona raha miady amin'ny olona isika dia miroso amin'ny fisarahana ka rehefa miroso amin'ny fisarahana dia miroso amin'izay fahafatesana izay voatarika ny demony isika matetika ka toy izay mamelona n'izay fihavanana mampiombona ansika izay dia mamono na amin'ny teny ataosika azy fantaro fa tena mamono
tokoa isika amin'ireny magnasa ireny. Ny vava rasy ataosika de tena mamono satria fankahalana sy fanilikiliana ka manapotika ny hafa. Matetika isika mamono amin'ny ataosika hatramin'ny zaza madinika sy manatsiny anamboka aza novonoasika noho izay asika maneky hoentiny lay rasy izay. Ka izay no mahatonga asika araka ny lazaisika teo sy Andriamanitra naoviana no nampisy ny fahafatesana fa vokatry ny fahotantsika. Ka izay indrindra ry kristianina havana matetika isika no voatarika amin'ny asan'ny demony ka zary mamono no ny fialonana. Ohatra ny nataon'ny Kaina izay namonany Abela railany. Zava-misy hatramin'ny voalohany ny fiandohan'ny zao tontolo zao ka mitoetra amin'izao zany indrisy ary mihamafy vokatry izao krizy zao. Araka ny voalaza sika lay sotoavana matimatisa sika avy no potika dia ny fihavanana. Ny fahafatesana no mampibaribary ny vokadrasin'ny krizy. Milaza miara-mahita ary sika fa noho ny fahotana dia voasarika isika hanao ny rasy, manapotika isika ary sy isika samy sika ihany fa manapotika ny zavaboary amin'ny faminirena isika mamelogna motro ka manapotika ny ara ileny fantaro fa ireo motro afo ataosika dia manapotika ny ala ary ny taranaka no maty vokatry ireny motro ataosika ireny. Izay no mahatonga sika mamerina matetika hoe izay mandoro ala sy hoe mandoro tandrazana fa mamono taranaka osika ary izay mamboly ala dia mamelona aina. Ka izay indrindra no averimberiny ny eveka manafatra sika izy fa izay misy demony sy izay manapotika ny fiainasika fa izay mitoeran'i Jesosy ary mitoetra amin'ny Jesosy kosa dia lazaisika fa mitondra sika amin'ny fiainam-baovao. Averimberisika matetika fa mila ny fiovana sy ny fanavozana ny fiainasika ary raha te avao sika dia araky ny averimberisika oka ivelomasika ireo mot de passe zay atosaterisika tato ato. Dia ny mot de passe voalohany ahafahasika miditra amin'izany fiainam-baovao zany dia ny fiainona an' Jesosy ary rehefa mafaka miaino an' Jesosy sika ka mirofo amin'izay fandaliana-pinoana zay dia mitoetra ao am' Jesosy ary rehefa mitoetra ao am' Jesosy dia ifanasoa amin'ny alalan'ny fanompoana. Ka izay indrindra ry kristianina havana aokary ararotsika tokoa izao fiomana sika akaiky dia akaiky amin'ny kainina izao ary engane izao moa sacerdosaly zao ho sapasika eveka pretra religiozy laika kristianina eove isika tolagna ziaby fa fotoana ianona an' Jesosy sy toerana ao am' Jesosy ary hoentisika ifanompo ao anatin'ny fahamarinana tokoa sy fifanazana ka tonga sika ho tena eove missionnaire vita batemy iraina zary tabernakla velona manorina an'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay frately totoy ny papa ka tonga sika tokoa olo raika sika ziaby ary ametraka an'izay fihavanana sady malagasy no kristianina ka hitondra ny fanasitanana irisika tokoa. Tanterain'i Jesosy zany araky ny ambaran'ny masinday Marka ao amin'ny evanjely voandrenesika teo. Eo anivosika tokoa i Jesosy ka mandray azy isika tahaka an'izay ary zay ny ataosika amin'ny kongresa eukaristika io nataon'i Zaira ao amin'ny evanjely vakisika amin'izao lahady 17 izao no ataosika Izaira zay vahiny nefa nahatsapa fa ao am' Jesosy ny famonjena ary ao am' Jesosy sy misy vahiny sy olona manjeny fa olo raika hoy masindapoly olo raika sika ziaby. Ka izay indrindra no misongadina ao amin'ny evanjely raha nanantona ny Jesosy Izaira ka nanokatra ny fony ka anasitrana ny zanany. Izay ihany koa no ataosika amin'izao fandraisasika ny kongresy eukaristika nasionaly izao ka irisika anasitrana sika amin'ny lafiny maro tahaka ny nanasitrana ny Jesosy ny zanakavaviny Zaira ao amin'ny evanjely. Marary tokoa manko ny fiainansika ry kristianina havana, marary ny eglizy, marary ny fianakaviana, marary ny fiarahamonina, marary ny firenensika ka okasika
ho tahaka ny nataony Zaira hitalao any Jesoa iroso ka anasitrana asika. Ary zay no ahatonga asika miara-manao an'izao synôda izao ary miainga any amin'ny fototra mba hahatonga asika iombona anjara amin'izay fahasoavan'Andriamanitra. Izay ihany koa no mahatonga asika araky nefa nilazaisika teo manatanteraka an'izao congrès eucharistique izao ka okary ry kristianina havana aversika ndray oka sika anao ny tahaka ny nataony Zaira ao amin'ny evanjely hiaraka hitalao amin'ny Jesoa eucharistisika mba hositraniny ka ho tena aim-baovao no entin'izao congrès izao andohalika isika araka ny voalazan'ny Masonday Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa hivavaka mba hanana ny tena fitiavana marina satria io fitiavana io izay banjintsika ao amin'ny eucharistia no mampiova ny fiainansika. Hiaraka hivavaka tokoa ary sika ry kristianina havana anatona ny Jesoa ka izy anoro asika ny lalakombana ka hiteny amintsika izy aza matahotra tahaka ny nataony tamin'ny Zaira, aza matahotra fa minoa fosiny ihany. Marina ilaina ny fekepinoana sy hotononina fosiny ambava fa ilaina tokoa ny malasa pakaza ao am-posika ary io no naverimberisika aoka mba sy finoana enti-pahazarana ny finoansika fa finoana velona ka lasa paka ka tonga sika ho anana an'izay finoana velona izay ary zay finoana velona zay no nasahiny Zaira nanatona an' Jesoa ary zay finoana velona zay ihany koa no entisika manatona an' Jesoa amin'izao congrès eucharistika izao. Ny famantarana faharoa zay anampy asika ivelona n'izany rehetra zany fa indrindra amin'izao fanjava sacerdotaly izao dia ny lay finoana velona hita amin'ilay vehivavy nisy dra feno finoana ka nitady hikasaka na ny lamban'i Jesoa fosiny aza ary de sitrana koa izy. Zay koa ry kristianina havana araky ny efa nilazaisika tamin'ny alahady faraika amby folo mandavataona ka niresasika momba ny voasinapy sy ilaina zavatra goavana ny finoana enosika teo lay vehivavy zay sy salama ary na ny fiainansika araky naverisika teo sy salama ihany koa marary ny fiainansika ka oka anatona an' Jesoa isika ampinoana ka i Jesoa tahaka ny fanoharana nataony dia ampiova ary ny asitrana ny fiainansika ka na de kely aza zay finoansika izay fa finoana velona zany hoe eo amin'ny tany lonaka ahafahany voasinapy isiry ka ninona moa zay tany lonaka izay fa tany lonaka iasany zao synôda izao iasany zao kenina izao ka mahatoky sika fa Andriamanitra ampamokatra ny fiainansika ampamokatra ny synôda ampamokatra ny congrès mamokatra izy raha velona ny finoansika ka zary missionnaire tabernakla velona mandray atanana ny eglizy isika. Besaka manko ny manontany hoe ahoana ny afatarana an'izay ny afatarana azy ry kristianina hava rehefa isika mandray atanana ary miroso amin'izay asa fanompona izay ary afaka mizoro tena vavolombelona marina sika manana modely sika amin'izany tahaka ny ary Lucien Botovasoa tahaka ny ary Victoire Rasomanarivo tahaka ny ary Frère Rafring tahaka ny mon père Bezim tahaka ny Jacques Berthieu reny n'olo masina sy olo sambatra eto amintsika ry kristianina havana. Ny tiako ambara fahatelo dia sapa ao amin'ny evanjely nampandroso Jesoa i Zaira niditra tao an-tranon'ny Zaira Jesoa nitondra ny Piera sy Jakoba ary Joany ka mampasiaro sahady ilay fiovantare tamin'ny sika nanomboka ny etapiny izao firosoasika amin'ny congrès eucharistika zao ka ireo apôstôly telo lareo ny teo atendrombohitra ary ireo ihany koa no niaraka tamin'i Jesoa niditra tao an-tranon'ny Zaira ka hiditra eto anivosika i Jesoa marina isaky ny mankalaza ny eucharistisika de eo anivosika i Jesoa fa manokana matoa misy hoe congrès eucharistique ka ihiditra eto amin'ny diocèsesika
eto amin'ny tanindrazasika i Jesoa ka fantatra sika ny vokatry ny idirany i Jesoa tao amin'ny tranon'ny Zahira ary tadiditsika ny fiovanana tare tamin'ny Jesoa teny tendrombohitra ary natonga sika nampiasa ny mot-clé anankitelo dia eno izy mitoera ary manompo ka izay indrindra ary tahaka izy telo lahy isika dia mampandroso an Jesoa eto an-tsiranana ka manantena ary sika fa hositranony Jesoa tokoa ny fiainana rehetrarehetra eto Madagasikara ka i Jesoa fihavanana no anasitrana sika mitaky finoana izany ka nanehoasika an'izay finoana izay dia ny fahaizasika ary ny fahazotoasika ary ny fahasahisika miaino an Jesoa ka izy amakivaky ny tanànasika sy ny fosika ka iova amin'izay ny fiainantsika manontolo ary raha miova ny fosika dia sy akombretsony ka hitoetra ao amintsika i Jesoa dia i Jesoa ampamokatra ny fiainansika tahaka ny rantsana izay mitoetra ao amin'ny Jesoa amin'ny veloboka dia amokatra ro feno tanteraka ny hafalesika raha mifanompo satria piraitapo isika ka mifampisimbana ary mifanasoa io no lalana ahafahasika mampizoro fiainam-baovao amin'ny Jesoa ry kristianina havana samy masapa asika fefaloa ny fiainansika vokatra izao krizy maro lafo mikika asika zao krizy ara-panahy ara-tsaina ara-nofo ary misy aza say miteny misy fa sy misy sonony ho antenaina ry kristianina havana tonga eto anivosika Jesoa amin'ny Eucharistie amin'izao Ken 2024 zao tonga Jesoa mpampihavana anavao ny fiainansika izy no fiainana izy no aina mamelona asika raha mandray azy raha mampandroso azy eo amin'ny fiainansika ka okarisika anome toerana an Jesoa tahaka ny nataony tao an-tranon'ny Zahira tamin'ny zanakavaviny Zahira ka la milaza amintsika izy misangana ka ny dikan'izay hoe mitsangana izay ao amin'ny Baiboly dia manambara fa miverina ny asina manontolo ary milaza fa velona ao amin'Andriamanitra isika ka izay indrindra no antenaisika ary vokatra amin'izao kenina izao fataro fa ny fiainana tsy zarizary no mirefarefa tadiditsika ny tenina taon'Andriamanitra tamin'ny Bibilava ao amin'ny Genèse mizay milaza fa mandady ary mirefarefa amin'ny tany fa asika kosa mandray an Jesoa sika mampandroso an Jesoa Eucharistie mampandroso an Jesoa fihavana ka i Jesoa ilaza amintsika ao amin'ny ilaza amintsika misangana ary milaza fa androso lalindalina koa ary isika ao amin'izao fiainana vaovao Pentecote vaovao antenaisika ka okary ahay ampandroso an Jesoa isika amin'izao Ken 2024 izao ka ny eglizy kiraikiraiky no andray an Jesoa engany ny pretra amin'izao fanjava sacerdotaly izao ampandroso an Jesoa ka zaro senakla tokoa izao fanjava sacerdotaly izao hiara-dalana am Jesoa isika amin'izao sinoda izao amin'izao kongresy eukaristika izao ka isangana izoro tahaka ny zanak'i Zahira ka ho faly ravo manambara fa ny fihavanana nentin' Jesoa lay fihavanana evangelize lay fihavanana sady kristianina no malagasy no manasitrana sika ka ambarasika amin'ny alalan'ny ny procession amin'ny alalan'ny fiderana manetriketrika atao sika ny finoanao no mahavovonjenao hoy Jesoa raha nitodika tamin'ilay vehivavy zay narary izy ary zay ihany koa no ataony amin'ny Zahira ary zay ihany koa no ataony amintsika sikiraikiraiky amin'ny fianakaviana sikiraikiraiky amin'ny eglizy amin'ny communauté amin'ny firenensika amin'izao kenina izao raha mivelona n'ilay finoana tokoa isika fa sy finoana nentim-pahazarana fa finoana velona tokoa
ka anatanterahasika ny sitrapony tahaka ny ataon'ny Masiny Maria, tahaka nataon'ireo olo-masina ireo, zany hoe mivelona ny fifankatiavana isika, ny fahazotoana ny vavaka, ny fahatahorana ary ny fandraisana an-tanana. Mananditrantitra an'izany rehetra izany Masindapoly ao amin'ny vakiteny faharoa mba hahatonga sika ifanampy, ifarimbona ka ifanasoa anao asa fiantrana, ikarakara sy kolokolo nireo madinika indrindra eo amin'ny fiainasika andavanandro, ka amin'izay anatanteraka ny afatra nataosika hatramin'izay hoe ny 5F dia ny fahafoizana, faharetana, fahasahina, fanatretena, fitiavam-bava sy ny 5M dia ny mivavaka, mandalo-pinoana, mikatro, manompo, mandray an-tanana ka hahatonga sika tokoa ameno ireo sazoa enina araka ny afatry ny Masiny Maria ka dia anana finoana velona tahaka ny voalaza ao amin'ny evanjely fa io famantarana voalohany io no nahatonga ny finoan'ireo apôstôly anana finoana. Ka izay koa izao kongresy eukaristika izao any anambarasika ny finoansika ka ahatonga sika tokoa anana an'izay finoana velona izay. Ry Jesoa Kristy Tompo, ianao ny tompo miaina na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panahy na ara-saina, indreto ary zahay mitalao aminao mba ho velominao lalandava amin'ny tena haina mahavelona dia ny teninao sy ny teninao zay tovozinay ao amin'ny Ekaristia. Mandrosoa aminay ianao amin'izao kongresy eukaristika izao. Mivavaka izahay mba izao volana Jolay, volana fanjava saserdotaly izao, mba ho volana hitondra fifankatiavana ary hitondra fahafoizana, hitondra hafaliana sy fiadanana ho an'ireo pretra zay mankalaza sy ao anatin'izao fanjava saserdotaly izao. Mivavaha koa mba ho fianakaviana eglizy kely mivonina andray anao amin'izao kenina 2024 izao ny fianakaviana rehetrarehetra ka akatahaka ny fianakaviana masina tao Nazareta izahay rehetra. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramaksson eto amin'ny radio Fania.